Fa nandritra ny fivorina izay nitanterahany antoko fafi 5 tao amin'ny la résidence Ankerana Androany no namafisin'izy ireo ny tokony amalininy izay filoha lany eo ny etahetam-bahoaka araka izao fanazavana rahantsika manaraka izao. Nanatanteraka fivorim-be teto amin'ny la résidence Ankerana ny fafi 5 na ny fampandrosoana ny firaisana isam-pokotany ao amin'ny boriboritany fadimy tamin'ity androany ity. Raha nitondra faneho-kevitra mikasika ny fifidianana ireo mpizaika teto dia misy ireo etaeta andrasan'ny vahoaka eo anivon'ity boriboritany ity amin'ireo kandida amin'ny fifidianana solomarom-bahoaka. Eo moa zany voalohany indrindra moa ny anay ny foisinay ny kolontsaina ny teny sy ny tany. Tsy maintsy avoizana ny lalàna momba ny fananantany satria maro dia maro valopolo isanjaton'ny adiny ny fitsarana ady tany daholo manjaka amin'ny vahiny. Eto amin'ny boriboritany fadimy zao dia misy teratany vahiny izay mampijaly vahoaka maro amin'ny resaka ady tany. Io aloha izany programanay voalohany ary tsy maintsy tanteran'izay mpanatanteraka ao apetrakay. Faharoa manarakarak'izay dia amin'ny sosialim-bahoaka tsy maintsy jeren'ny ministera izay ho tendrenay satria izy maro anisy amin'ny solombavambahoaka no anendry ny mpanatanteraka ny resaka sosialim-bahoaka ary ny tena lako manaraka dia ireo sahirana amin'ny resaka fampianarana. Fantatra teto fa amoaka boky torolalana momba ny fananantany ny fafi 5 Atsy mba hanomezana torolalana ireo vahoaka mahakasika ny fananantany. Ny fafi 5 moa dia ivondronana ireo olom-pirenena avy amin'ny sehatr'asa samihafa avy amin'ireo fokontany 17 mandrafitra ny boriboritany fadimy. Tanjon'ny fikambanana moa ny ampiroborobo ny sehatry ny sosialy, ny kultoraly ary ny sehatra fanatanjahantena.